Lioka toko 710. Fibebahana sy famelan-keloka. Lioka toko 710 andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany: tsy maintsy ho avy ny fahatafitonana, nefa lozan'izay olona mahatonga izany. Aleo anantonana vato lehibe fikisoam-bary ny voziny, ka atsipy any an-dranomasina izy, toy izay hahatafitonana na dia anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Mitandremy ianareo, fa raha manota ny rahalahinao, dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy, dia mamela ny eliny. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka aho, dia mamela ny eliny. Fanonkanan-tenan'ny mpianatra. Lioka toko 710 andininy 5 ka hatramin'ny 10. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny Tompo: ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny Tompo: raha manana finoana dia ohatra ny voatsinapy iray azy ianareo, dia azonareo lazaina amin'ny voaroy azo io hoe miongota ary aoka ambolena ao anatin'ny ranomasina, dia anaiky ianareo izy. Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandry iondry, ka raha tonga avy tany Etsay ilay mpanompo, dia hanao aminy hoe avifaingana ka mipetraha hinana. Fa tsy ilaza aminy kosa hoe va izy manamboara izay sakafoko ary misy kina, ka manompo ahy mba raha-pihinako sy isitroko. Fa rehefa vita izany, dia vao mahazo mihinana sy misotro ianao. Moa misaotra izany mpanompo izany va izy, satria nataony izay nandidiny? Dia tahaka izany koa ianareo, rehefa vitanareo izay rehetra nandidina anareo, dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay. Falasitranana boka folahy. Lioka toko 710 andininy 112 ka hatramin'ny 7. Ary raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy, dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galily. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, dia nisy boka folahy nifanena taminy, izay nijanona teny lavitreny. Ari izy ireo niantso mafy nanao hoe: ry Jesosy Tompo, mamindrafo aminay. Ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy: mandehana, misehoa mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo, dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza n'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niankohoka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritanina iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: tsy efa voadio avokoa va izy folahy? Fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina ny voninahitra n'Andriamanitra fa tsy ty olona hafa fireneny ty ihany va? Ary hoy izy taminy: mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Jesosy manambara ny aviany fanirony mba ametraka ny fanjakan'Andriamanitra. Lioka toko 710 andininy 20 ka hatramin'ny 7:30. Ary Jesosy noho nanontaniany Fariseo izay andro iavian'ny fanjakan'Andriamanitra, dia namaly azy hoe: tsy misehoseho no fiavin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra: ho avy ny andro hanirianareo ahita ny anankiray amin'ny andro ny zanak'olona, nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha nareo na manaraka azy. Fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazavatra amin'ny farany koa, dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha, ka ho laviny ity taranak'ity. Ary tahaka ny tamin'ny andro Noa, dia izy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Nihinana izy,
ny sotro izy, na mpakabady izy, na voakampakariny izy, mandra-piavy ny andro izay nidiranao ato amin'ny samby fiara, dia tonga ny safidrano ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny andro ny Lota koa, ny hinana izy, ny sotro izy, ny vidy izy, ny varitra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma, dia nisy afo sy solo farany latsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa ny amin'ny andro isehon'ny zanak'olona. Amin'izany andro izany, izay ao an-tapitrano ary ny entany ao an-trano dia aoka tsy hidina akizany. Ary toy izany koa izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina amin'izay efa nilaozany izy. Tsarovy ny vadiny Lota. Nazovy mitady hamonjy ny ainy dia hahavery azy. Ary nazovy no hahavery ny ainy dia haharo izany. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany, isy roa lahy miray fandriana, ny anankiray ororaisina ary ny anankiray avela. Isy roa vavy miara-mitoto vary, ny anankiray ororaisina ary ny anankiray avela. Dia namaly izy ireo ka nanao taminy hoe, aiza tompoko? Ary hoy izy taminy, izay itoeran'ny faty dia any koa no iangonan'ny voromahery. Nekenao no faty tozanakotro Nuni helukay pamunzio Lalineri lai fitiavanao Matianao zeso Venianao daminizai no ireu ratsy vitanai matianao hanapakanigatro famotsorankeloka azonao Veramente si haza tukuo Wanao zesosi laza si fanza